ny fahatsambana izaho tsy naiky ho ataonao fiasana fa efa nahita nyilay fazavana. Faly miarahaba atsika rehetra indray ry havana rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana izay tonga ato amin'izao pejy Facebook izao sy ny ato amin'ny channel YouTube. Manonona hatrany ny fahatsaran'ny tompo sy ny fiadanany mba izany tokoa no hanjaka eo anivon'ny fiainantsika isa-tokantrano isam-batana. Amen. Ie, mahafaly anay sy reto rahavavy mahafinaritra hitanao amin'ny tariny reto ny ho tonga eto aminao indray hitondra fandaharana izay ifampizarana fohy mba ifampizarantsika indray fa satria izao no porofim-pitiavana dia ny fizarana omena ho an'ny hafa. Ny omena fotoana maimaim-poana izay efatra amin'ny rahavavy reto dia mba hanome maimaim-poana koa aminao ny fizarana izay mba kely ifampizarana eto izany. Dia inona moa izany fa efa hitanao eto ambony lohana efatra amin'ny rahavavy ny lohateny sy ny fanontaniana apetraka hoe ny atao hoe fahotana. Satria manko ny olona be dia be mampifangaro ny hoe fahotana sy ny sisa indraindray koa ohatran'ny hoe tonga dia fantarina ity dia atao fahotana fa misy endrim-pahotana ihany koa izay mila fantarintsika fa fahotana ihany koa ilay izy. Dia apetraka ny fanontaniana fa ny valiny any am-bavan'ireto rahavavy izay hitanao eto amin'ny sary reto dia ianao izay mihaino ho antsika rehetra izay mazoto mihaino ny mankatoa ny valiny satria izay ny antony fampizarana eto dia ny mba hisitrahantsika sy ny hahalalantsika sy ny hankatoavantsika ny famarinana tokony hanarantsika ny tompontsika izany. Ka raha sitraka ao aloha dia hivavaka fohy aloha tsika mba ho fametrahantsika an'izao fiarahana izao eto anatrehan'ny tompo. Vavaka tsika. Haleloia. Ray eo rainay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Misaotra anao zahay raha nomenao anay indray ny ora sy ny fotoana hoentina hifampizarana indray izao fanontaniana apetraka izao tompo. Izahay izany nomenao fahafahana maimaim-poana dia mba hizara maimaim-poana amin'ireto olona izay omenao fotoana afaka hanongila tsofina hiaino izao fanontaniana apetraka izao. Ka raisy tompo ny toeranao mitenena any am-pony tsirairay avy ianao sokafo ny risym-pandrenesana rehetra ary reto avy any am-bava reto rahavavy izay amaly ny fanontaniana ireto ny teny izay tokony ho fantarina tsirairay avy izay mpiaino satria dia izahay rehetra no tompon'ny valin'ny fanontaniana Jesosy izay rehetra no mila mahalala ny tokony ho ankatoavana sy ho fantarina hiainana amin'ny fanompoananao Andriamanitra satria izahay mihevitra hoe zavatra tsotra ihany hoe manao an'izao dia tiana atao fahotana fa misy endrim-pahotana izay mila fantarina ihany koa. Ka izay indrindra no ifampizarana eto ka mitenena tompo fa vonin-kandrianao izahay tsy reto mamaly ny fanontaniana ihany no hoe mahalala fa ny rehetra izay omenao fahafahana ihany koa dia anisany ahalala ary hitombo fahalalana izahay rehetra rotota saminy handray anjara ho tandrifianay ary ho ankatoavina izany. Ka mino aho fa fanay masonao izay mampiasa na evatra amin'ny rahavavy eto ihany no andeha hiasa any am-pony tsirairay avy izay omenao fotoana hiaino amin'izao fotoana izao. Ka mitenena tompo fa vonin-kandrianao izahay amin'ny analany anaranao Jesosy Kristy no hifampizarana indray izao fanontaniana ho apetraka izao. Misaotra tompo. Haleloia. Amen. Amen. Eny ary satria efa liana be ianao te andre dia avy hatrany dia ho apetraka antsika amin'ny rahavava ny fanontaniana dia hoe inona no atao hoe fahotana. Dia eny am-bavan'ny ny valiny fa ianao kosa aloha mba tiako hoe mba hiaino dia mba raisy hoe ankatoavo dia fantaro dia amin'izay ianao tsy mandeha fahazarana amin'ity fanarana ity any tompo ity. Dia ndao ary atolotra anao rahavavy ny fitenenana ary mianoho finaritra tsika rehetra avy dia mitohitohy ireto rahavavy reto avy dia tonga dia fandimby izy ireo hitondra an'izay valin'ny fanontaniana izay, izany hoe tsy anontany intsony izany fa ety amin'ny voalohany any manontany dia izy ireo avy dia
mamoaka ny valiny avy any amin'izany dia teny tompontsika mihaino finaritra indrindra ary. Amen. Miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka ny rahavavy izay nametraka ny fanontaniana ka ina manokana ianao. Ny fanontaniana izay napetraka moa dia hoe inona atao hoe fahotana ary hitondra ny anjara biriko ihany koa amin'ny famalenana izany. Ny fahotana dia fandavana ny tenin'Andriamanitra, familiana izay tian'Andriamanitra ambara na koa tsy fanaovana izay voalazan'Andriamanitra, izay no fahotana. Tamin'ny voalohany raha nametraka ny Adama sy Eva tao amin'ny sahaiten'Andriamanitra dia niteny tamin'izy ireo hoe nareo mahazo mihinana ny hazo rehetrarehetra fa ny hazo izay vovoan'ny sa fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia tsy azonareo hinanana zay. Andriamanitra akory tsy namelan'izy ireo faty mosary ary za tena mino fa betsaka tena mandrivony ny zavatra ho azon'izy ireo hoanina tao anatin'ny sa, kanefa ilay hazo anankiray fotsiny no nandraran'Andriamanitra azy ireo. Rehefa tonga nefa ny fakapanahy dia ramenarana izany, izany hoe Satana naka endrikin-dramenarana ka namadika ny tian'Andriamanitra ho voalaza. Niteny tamin'ny Eva Eva tsy takatra ao ny tian'Andriamanitra ambara, tsy izany velively ny tian'Andriamanitra ambara. Mbola izany ihany metody ampiasain'ny Satana mandraka ankehitriny inge. Ny tenin'Andriamanitra no avilivily, ny tenin'Andriamanitra ny toerina, ka raha tsy mailo isika dia feon'ny Satana no henoantsika fa tsy feon'Andriamanitra ary manota isika ary fahafatesana ny tambiny hota. Andriamanitra akory tsy ahiteny mihitsy ka tsy mahafantatra izy dia tsy maninona izany, fa raha tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra isika dia fahaverezana izany. Eny fa na dia kristianina mandeha am-piangonana isan'andro aza, eny fa na dia kristianina mandray fanasan'ny tompo, eny fa na dia kristianina efa nateraka indray, fa raha tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mandeha amin'ny lalana izay fanontaretan'Andriamanitra antsika isika dia manota isika izay. Manota isika izay ka ny mpanota dia tsy andova ny fanjakan'ny lanitra. Aza mamita tena rahavana, aza mamita tena tsy hainy amin'ny komantera eny amin'ny Facebook akory no ahafantarana marina fa ao anatin'ny Baiboly. Vakio ny Baiboly, vakio ny Baiboly fa ny zavatra rehetra izay tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, eny fa na dia mivoaka eny ambavan'ny pastera aza, na mivoaka eny ambavan'ny mpitoroteny aza, na mivoaka eny ambavan'ny olona izay tena hoe eritreretina hoe tena mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa rehefa tsy mifanaraka izay voalazan'ny Baiboly dia aza manaika voarebireben'olona amin'izany. Fa ny zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia fahotana avokoa izany. Jesosy raha nampianatra antsika hivavaka dia niteny izy manao hoe atao anie ny sitraponao, izany hoe ny sitrapon'Andriamanitra no atao fa tsy ny sitrapontsika. Tsy terentsika fotsiny Andriamanitra hifanaraka amin'ny sitrapontsika, hifanaraka amin'izay eritreretantsika ka izao angefa andro fivoarana izao izao. Ny Baiboly dia un jour ohatrany, ny Baiboly dia un jour fa ny fiainantsika no harafitra mifanaraka amin'ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy ny tenin'Andriamanitra no harafitra hifanaraka amin'ny eritreretantsika. Amen. Eny, misy ny zavatra hoe efa navozona tahaka ny hoe ny moyen de transport amin'izany fotoana izany, fa kosa ny tenin'Andriamanitra dia un jour foana io mifanaraka amin'ny zavatra miseho eo foana io, ka ny zavatra rehetra izay atao tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia izay natao hoe fahotana. Averiko hoe ny zavatra rehetra izay tsy fanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra na amin'olona personnel izany dia raha manao izay zavatra mifanohitra amin'ny ampanaovan'Andriamanitra anao ianao dia manoty ianao izay. Aka ohatra ny amin'ny Jona, mpaminany Jona, nirahan'Andriamanitra izy hanao mission akany Ninive, kanefa izy nakany Tarsisy indray. Tsy hoe akory izay makany Tarsisy dia manota, fa kosa raha manohitra ny tenin'Andriamanitra izy dia manota izy izay, ka nahatonga n'Andriamanitra nanefoka ny sambo izay nitondra anazy dia nalatsaka tany anaty rano izy, ary eo tany anatin'ny fahafatesana izy efa natsiaro an'Andriamanitra ary nalefa n'Andriamanitra nalohan'ilay trondro teny Ninive indray izy. Izany hoe ny zavatra atao tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia fahotana avokoa izany.
fahotana raha mitsipaka ny sitrapon'Andriamanitra isika dia manota isika izay, ka izay indrindra no ampirisihana hoe aoka ianao hitady ny tavan'Andriamanitra mandrakariva, anontany an'Andriamanitra hoe inona ny tokony atao, anontany an'Andriamanitra amin'ny alala mivavaka, amin'ny alalan'ny famakiana baiboly mba hahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ka ahafahantsika mandeha araka ny sitrapony, fa itsika dia tsy maintsy mihetry fa izy tsy maintsy mitombo araka ny tenin'ny Jaona. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery mivavaka mba mifanahy masina mpahafantatra anao ny vokatry ny fahotana sy ny fahotana ihany koa, ka dia ahatonga antsika akahala tanteraka amin'ny fahotana ka andeha amin'ny fahamarinana, fa izay no fahendrena. Amen. Veloma ifataky ny fahotana, veloma fampozeny fahatsambana, izaho tsy anaiky ho ataonao fiasana, fa efa nahita n'ilay fahazavana. Mankasitraka feno tahin' Jesosy. Ny fanontania mipetraka moa dia mikasika hoe ny fahotana. Fantatsika raha atao moa ny fahotana dia zavatra maloto. Araka ny ten'Andriamanitra izay milaza hoe ny fahafatesana no tambiny ota. Raha ny olona iray nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamondro amin'ny fiainana dia olom-baovao izy amin'ny Kristy, ary efa lasa ny zavatra taloha satria nalevina ny karaza fahotana dia Jesosy Kristy nampitsanga azy ndraiky olom-baovao. Dia hoe ny fahotana dia mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zavatra farany ratsy tsy tokony hatao. Betraka ny zavatra voafehiny izany hoe fahotana. Eo amin'Andriamanitra, araka ny ten'Andriamanitra, tsisy fahotana na kely na lehibe, fa rehefa olombelona iray manota na zavatra kely dia mitovy izy rehetra zany, dia hoe fahotana izany. Izany fahotana izany dia rehefa olona iray manokatra lalana, mandeha manota, dia manao zavatra maro, zany hoe lasa miteraka zavatra maro ny fahotana ray nataony satria manokatra lalana ho an'ny fahavalo izy. Fantatsika ny fahavalosika, ilay devoly dia tia zava-dratsy, tsisy zavatra soa omeny fa zavatra ratsy no ameny ho an'ny olombelona, mitaridalana amin'ny fisaina maloto, amin'ny fieritreretana maloto, amin'ny toe-po maloto, amin'ny fomba fijery maloto. Zavatra ratsy no omeny fahavalo ilay devoly. Ka iny mila hoe mitandrina ny olombelona rehetra mba tsy ho latsaka amin'izany hoe fahotana zany. Fa zany ten'Andriamanitra mbola averiko indray hoe ny fahafatesana no tambiny ota. Rehefa manota ny olombelona iray dia anamany hoe maty ny ara-panahiny, satria tsy mahalala ny nino jamba ty ara-panahiny, manao zavatra tsy tokony hatao izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hoe tsy tokony hanota zany ny olombelona rehefa hoe mahalala. Ary zany mihitsy mila ibebahantsika ary ivavahantsika mandrakariva araka ny ten'Andriamanitra hoe mivavaha mandrakariva aza mitsahatra, mba tsy ho latsaka amin'ny karaza fakapanahintsika. Dia hoe mila mivavaka atsika ho an'ny izay rehetra fanampahiran'Andriamanitra ny maso, dia hoe mba tsy ho latsaka amin'izany fahotana izany. Izany natao hoe fahotana. Ny fahotana dia hoe raha raisiko ankapobeny kely eto zany dia hoe tsy ilaza fahotana hoe mamono olona, tsy ilaza fahotana hoe mangalatra fa zava-dehibe zany, fa raisiko ny fahotana, zany hoe ny fahotana any anatin'ny olombelona izay
zavatra kely fotsiny no mitahany fahavalo izay betsaka ny olombelona rehetra tsy mahalala na koa hoe na ny everina hoe fa mety, everina hoe tsy fahotana. Dia everiko indray ny teny hoe ny fahotana eo anatrehan'Andriamanitra tsy misy kely na lehibe fa samy mitovy. Amin'ny fomba any anaty tena any hoe izay fitondran-tena hoe toetran'ny tena zany anaty any izay hoe tsy fantatsy tena mitondra azy hoe zavatra atao tena ty hoe tsy mety sa tsy mety, tahaka hoe misy fidokan-tena, misy fitsiriritana, misy fizahozahoana, misehoseho, ireny zavatra reny hoe ireny zavatra ao anaty tena zany hoe tokony hoe jereva tena voalohany ary ilay mila hitandrema tena, satria mety hoe misy ny kristianina fanandrain'Andriamanitra fa mahalala fa niala amin'ny ataontsika hoe niala amin'ny lainga izy, niala amin'ny fijangajangana, niala amin'ny halatra, kanefa ireo anaty an'ireny amin'ny fomba fijery izay mitondra fitsiriritana, izay fomba fisaina, ireny zavatra ireny betsaka no ametahany fahavalo ny olona anatin'ny fisaina, anatin'ny fieritreretana, anatin'ny fisaina, anatin'ny fijery, fomba fihaino, fomba fiteny, ireny zavatra rehetra ireny dia hoe betsaka ny fahotana zany satria tsy ho voatonika eo ty fa fantatsika hoe ny zavatra rehetra izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ratsy, dia tsy sitrakin'Andriamanitra izay, dia izany no atao hoe fahotana zany. Amen. Tahin' Jesosy tsika rehetra. Amen. Ifutaky ny fahotana, veloma fampozeny fahatsambana, izaho tsy alaiky ho ataonao fiasana, fa efa nahita nylay fahazavana. Dia mbola manona ny fiadanan'ny tombo ho antsika tsirairay avy indray amin'izao fotoana izao. Tonga eto indray za hamaly ny fanontaniany rahavavy hoe inona no atao hoe fahotana aminao. Amiko manokana natao hoe fahotana zany dia zavatra efa fantatra hoe tsy mety atao, efa voararan'Andriamanitra nefa mbola ataonao ihany. Dia misy koa zavatra tsy eritreretinao mihitsy hoe fahotana nefa lasa mitondra fahotana ho anao. Raisiko manokana ohatra, manonty ianao, raha ohatra hoe mangala-badin'olona, efa fantatra hoe vadin'olona ilay olona ohatra dia mbola fanahinianao irahana ihany. Efa fantatrao fa tsy azo ataonao mijangajanga, mamono olona ohatra, mandeha mitety karazana boîte de nuit, misotro, fahotana daholo izany rehetrarehetra izany nefa mbola inona atao ihany dia inona atao hoe fahotana eo anatrehan'Andriamanitra. Misy koa tena zavatra tsy eritreretin'ny sainao mihitsy hoe fahotana anie izao zavatra ataoko izao nefa dia fahotana ho anao ilay izy tsy araka ny eritreretintsika hoe fahotana nefa nataontsika dia izay. Dia amiko manokana izany tsy voatery hoe mangala-badin'olona ihany ny fahotana, tsy voatery hoe mamono olona ihany ny fahotana, fa na zavatra tsy eritreretinao ary tsy ao anatin'ny sainao akory, tsy tandritandrinao akory nefa ho teo anatrehan'Andriamanitra. Izay no famafakafakako hoe fahotana. Dia misaotra betsaka anareo indray ny ainonay dia makasitraka tany makasitraka hatrany tahian' Jesosy mandrakariva daholo dia mbola tonoina ho amintsika ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. Amen.
Amen, amen. Ia, makasitraka fenanao koa rahavavy a, makasitraka anareo telo amin'ny rahavavy a, nanaika nitondra ny valin'ny fanontaniana teto a, makasitraka tsika, ia, ary indrindraindrindra fa makasitraka anareo rehetra izay niheno ny fandarana narosona efatra amin'ny rahavavy teto a, ary ny tompo koa nakasitraka satria nomenanao ny fotoana mba nafahanao niheno izay mba anjara biriky narosona isy reto rahavaviko teto reto androany a, dia minao fa mba nisy nondraisinao zany na dia kely ara mba nisy nankatoavinao ary ho hitanao tsara ny vokatra ny fankatoavana dia galona fahombiazana dia ahomby tokoa ianao a satria olona mpakatoa ianao dia ny tompony a anampy fanahy masina anampy ao am-pontsika tsirairay avy mba hampitadidy ny zavatra tokony hataontsika aza manao fahazarana amin'ny fanompoana aza manao fombafomba amin'ny fanompoana fa tena manompoa amin'ny fahatakarana amen dia izay sy izay indray ny fandarana narosona efatra amin'ny rahavavy tena amin'ny fifaliana tanteraka noho ny mba nitondranay zany fizarana rehetra teto zany a inonay koa fa ianao zay nanam-potoana ny haino anay koa dia anisan'ny faly satria mba nandray zavatra ianao tao anatin'izany inona fa efa fantatra antsika daholo fa toy ny hoe nampatsiahantsika indray ny valin'ny fanontaniana androany mba tsy hahatonga anao hanao fahazarana hoe sady azo atao ny zavatra rehetra nefa sady ianao kristianina dia izay le izy ka dia ny tompo hitahy a tompo ombantsika tsirairay avy a mahery indrindra ry havana isany a efa eo andalam-piandrasana an' Jesosy tsika mila mivonona mandrakariva ary mila miambina mandrakariva ary tandremo fa tsisy malala ny fahatongavan'i Jesosy tsika noho izany miambena mandrakariva ka aza mety ho reraka dia samy tahian'Andriamanitra indrindra ary azadino fa ny tompo dia manan'olona maro ampiasaina ka tsy ferana mety hisy fandarana hafa koa tonga eo amin'ny fotoana hafa dia azadino fa mba misy fizarana roso ato ka dia mba saboneo raha ny pejy raha ohatra ka ho anao izay voasambany mihaino saboneo ny pejy dia amin'izay mba mahazo notification ianao amin'ny fotoana hafa zany dia azadina misabone azadina mivavaka azadina miray amin'i Jesosy azadina ihany koa ny mitia an'i Jesosy fantatra fa tsy hidininao zay fa mampatsiahy fotsiny eny ary tahiny tompo mahereza ary miambena mandrakariva amen manaraka indray raha sitrapon'ny tompo tafaraka eto isika rehetra halleluja amen Amafi namurani adiatau Isau Nihununa nihifantau Niyedik-yau Itsarasi mahatamana Halunguni Mututurapuzakiani Jinja fe Munentinong namitahana Ira namanay naman saya papara Kuvelunyanau Velumau majakisai Nihifenanai Uamini tesasirai Jenja fe Nunetinau namitahana Iro namanay Janaman saya papara Kuvelunyanau Velumau majakisai Nihifenanai Uamini tesasirai Veluma idevoli belabarambo Velumi aminao faloza mampiditra tampo Ny toeranao dia amin'ny amin'ny afosiny elo Zay kosa ho ameny Jesosy ihany Kuamini hanaran Jesosy mahery Nuetiko handidianao ry Satana Mivoaka ianao direto tsy anisany fery Fa hany Jesosy azy voavidiny rany Jenja fe Nunentinao namitahana Iro namanay Janaman saya papana Kuvelunyanau
izay ny fiainanay ho aminy Jesosy iray rehetrarehetra fe no nentinao namotahana ireo namanay ra namany izay afapana ko velomy anao velomao maraky izay ny fiainanay ho aminy Jesosy iray ho aminy Jesosy iray